Fahameraba-tsika tsirairay avindray tonga eto amin'ny famitianana lesona faharoa isika lesona ho an'ny lehibe andohan'ny dirantsika ny amin'izany famitianana izany dia mirary ny soa indrindra ho anao ihany koa izay manaraka izao fandarana izao iniona fa nianatra ny lesona isika tonga mihitina azy dia ny hevi-dehibe ao anatin'izany no tsoahantsika nefa mialohan'izany dia hivavaka isika any malala tsara indrindra mbola saotra anao izay noho ny nandro mahafinaritra izay niarahanay taminao. Saotra anao ihany koa izay nampianatra anay zavatra maro ary zava-dehibe ihany koa dia mangataka aminao izay mba hisintona ny zava-dehibe ao anatin'izany ary koa mba ho tadidinay tsy handalo fotsiny amin'ny fiainanay fa ho tonga fomba fiainanay ihany koa aminaran'i Jesosy amen. Lohateny lesonantsika dia manao hoe mampianaranay hivavaka. Ny tsy anjery dia amin'ny Lioka 2:1 manao hoe ary Jesosy nivavaka tao amin'ny fitoerana iray ka rehefa nitsahatra izy dia hoy ny mpianany anankiray tamin'ny tompoko mampianaranay hivavaka tahaka ny nampianaran'i Jaona ny mpianany. Nanome bokim-bavaka ho an'ny Israely Andriamanitra dia ny Salamo maneho ny fihetseham-po lalina indrindra ny resahan'ny mpanoratra azy tamin'ilay mpanjaka sy ny tontolon'ny fiainana izany. Tsy salasalana fa ho hitantsika ao anatin'ny ireo fihetseham-po ireo ny taratry ny fihetseham-pontsika manokana ihany koa. Raha malahelo ianao dia vakio ny salamo, raha ory ianao dia vakio ihany koa ny salamo, raha tonga amin'ny salasalama dia vakio ny salamo, raha mila famelan-keloka ianao dia vakio ny salamo, raha feno fankasitrahana ny fonao dia vakio ny salamo, raha nahita fotoana mahasambatra ianao dia vakio ny salamo. Izany hoe ny bokin'ny salamo dia mirakitra ny fiainan'ny olombelona tsirairay ary izany indrindra nahatonga antsika ndinika izany nandritra ny herinandro ety. Mivavaha amin'ny fampiasana ny salamo raha hoy ny bokin'ny Jakoba 5 manao hoe misy azo-pahoriana va ao aminareo? Aoka izy hivavaka. Misy faly va? Aoka izy hira fiderana. Mora ny mampiasa ny salamo hira fiderana fa tsy izay ihany ny fampiasana azy. Ny salamo tsirairay dia hivavaka tao amin'Andriamanitra izay tokony ampiasaina araka ny filàn'ny toe-javatra, ohatra hoe fitarainana, fisaorana, fangatana famelan-keloka, fankasitrahana, fitaridalana avy amin'Andriamanitra, fahatsiarovana ny tantara ihany koa na fiderana na fanehoana fahatezerana. Ahoana ary amin'izay zavatra rehetrarehetra ireo ahoana no fampiasana ny salamo ho vavaka? Voalohany vakio ilay salamo ary mivavaha. Rehefa avy eo dia dinio ny fomba firesak'ilay mpanao salamo amin'Andriamanitra ary fantaro ny anton'ilay vavaka izay ataony. Rehefa avy ao dia ampitaha ao amin'ny fanandraman'ilay mpanao salamo ilay toe-javatra izay iainanao ankehitriny. Eritrereto ny fomba hanampiany salamo anao hilaza ny fihetseham-ponao amin'Andriamanitra ary raha misy zavatra manelingelina anao ao amin'ny salamo dia dinio ihany koa izany ampifandraisa amin'i Jesosy sy ny asa famonjena ny ao amin'ny salamo ary farany angatao amin'Andriamanitra hametraka ny teniny ao am-ponao sy ao an-tsainao ka ho feno fanoloran-tena rehefa vita ihany koa ny vavaka mba hahazo hery tokoa ianao miala eo. Tsy ny zavatra mahafaly ihany no hamakiana ny salamo fa iny fa na dia amin'ny fotoan-tsarotra indrindra azy. Matsapa ve ianao fa tsy ara-drarina ny fitondran'Andriamanitra anao rehefa mamela anao hiatrika toe-javatra sarotra izay tsy mendrika anao ianao? Mety hoe iny ny valiny, mety hoe tsy, kanefa raha izany tokoa moa ve ianao aneho an'izany anaty vavaka miaraka amin'ny be sy ny maro ve sa manokana ihany koa? Tsy ny salasala manko ny mpanao salamo nanao an'izany ary norobaina sy natao sesitany ary novonoina ny vahoakan'ny Israely nefa tsy nanao ninona tonga an'izany izy ireo, tsy niodina tamin'Andriamanitra izy ireo na nanota taminy. Da dia tahaka ny mpanao salamo ihany koa dia tokony ho sahy aneho ny fihetseham-pontsika sy ny fahatsapantsika amin'Andriamanitra ao anatin'ny vavaka isika. Aoka ny zava-misy izay inainantsika sy asehontsika dia aoka ho ekentsika fa afaka manafaka antsika amin'ny toe-javatra sarotra indrindra Andriamanitra
na dia tsy takatsika aza ny antony a tsy hanaovana an'izany amin'izao ankehitriny izao. Ary ambony zavatra rehetra aoka isika tsy salasala fa na dia ao anatin'ny olona, ao anatin'ny fahasahiranana, ao anatin'ny fikorotanan-tsaina aza dia izao ny tsarovy a be fitiavana sy be famindrapo-Andriamanitra. Rehefa tonga ny fotoanan'ny fahakiviana, hoy ny Salamo 120 manao hoe aza manalavitra ianao fa akaiky ny fahoriana sady tsy misy mpamonjy. Alao sara an-tsaina Jesosy manona ny salamo io raha ny vavaka rehefa miantona teo amin'ny hazo fijaliana ny tenany, ny tanany ny tongony voafatsoka daholo dia vahoaka mampatahotra manodidina anazy. Mijery miaramila nizara amin'ny fitafiana izy dia mangetaheta ny vavany, ny andro ny fotoana hafatesany kivy izy. Mety tsy eo am-pialan'aina tokoa Jesosy ny toerana misy anao mety tsy eo amin'io sady tsy tsapanao le izy nefa azo antoka fa efa natsapa kiviana tahaka an'izany ihany koa tsika. Amin'ny fotoana toy itony dia mampianatra antsika hivavaka ny salamo, hijery ankoatra ny toe-javatra iainantsika ankehitriny ary hahita amin'ny alalan'ny finoana ny famerenana amin'ny laona ny fiainantsika. Jereo amin'ny finoana ny fotoana hiverantsika hiderana an'Andriamanitra amin'ny fifaliana sy ny firavoravoana. Amin'ny fotoanan'ny fahakiviana dia azontsika antoka fa miaino antsika Andriamanitra, mihevitra ny amin'ny fahoriantsika izy ary mahita antsika, ary na dia tsy mahita aza isika hinoantsika koa fa io mandrakariva izy. Ao anatin'izany koa ny lesona nijerentsika nandro iny dia nijery isika mikasika ilay hoe mivavahary efa ao anatin'ny fisalasalana sy ny fanantenana. Amin'ny Salamo 110 moa manao hoe Jehova ho mandra-pahoviana mbola anadinoinao ihany, mandra-pahoviana mbola hanafenanao ny tavanao amiko. Fanontaniana avy hatrany mipetraka amintsika manao hoe nanadinanao tokoa ve Andriamanitra? Indraindray ny fiheverantsika dia eny maneho an'izany mazava tsara nefa mpanao salamo kanefa ny ohatran'ny fisalasalana izy ary maneho antsika ny fanantenany. Rehefa misalasala isika dia tsy maintsy mangataka ny fanahy mba hampazava ny masontsika. Izany hoe hanampy antsika hanala amin'ny fisalasalantsika ary aseho ny salamo eo amintsika fa ara-dalàna koa ny mangataka an'Andriamanitra hanao zavatra amin'ny alalan'ny vavaka. Aoka ho azontsika antoka fa ho antsika koa ireo teny fikasanao amin'ny salamo ireo ary tena aoka ho velom-panantenantsika mamaky azy satria tsapantsika fa tsy tsika rery no misedra an'izany olo izany fa efa nisy talohantsika misedra an'ilay olona ary nivahan'Andriamanitra tokoa. Ny salamo ihany koa ny salamo fitarainana eo amin'ny salamo 120 manao hoe mba hahafahan'ny malala anao dia vonjeo amin'ny tananao ankavananao kavalio. Io salamo fitarainana io dia vavaka atao amin'ny fotoam-pahoriana ara-batana na ara-tsaina na ara-panahy. Manampy antsika hihevitra kokoa fa ao anatin'ny fiainana marina sy ny ratsy fanahy ny fahoriana ary manampy antsika takatra fa Andriamanitra no mifehy ary izy no hanafaka antsika amin'ny fotoana mety. Ny fahoriantsika dia manampy antsika hangoraka an'ireo izay mijaly toy ny mpanao salamo izay raha nahita an'izao tontolo izao niozongozona izy dia nitalao tamin'Andriamanitra. Dia tahaka an'izany ihany koa aoka antsika toko tanteraka amin'Andriamanitra hanandratra azy io anatrihan'izao tontolo izao ary tsy salasala ny amin'ny fitantanany. Etỳ am-pamaranana dia lahatsoratra Madamo Moaty teny hamarana antsika azy manao hoe hanarona ny fanahy indraindray ny aizina sy ny famoizam-po ary mandrahona ny andifotra antsika. Fa tsy tokony hanary-toka isika, tokony hihazona ny fijerintsika eo amin'ny Kristy isika, na misy fihetseham-po io na tsy misy. Hitady izay hanaovana mipatokinana andraikitra tsirairay fantatra isika dia hitoetra milamina ao amin'ny teny fikasan'Andriamanitra. Tsy hahatsapa ny fiadanana sy ny fifaliana, tsapa omaly isika an'io fa amin'ny finoana ny tokony hahazoana antsika ny tananan'i Kristy ary hatoky azy na ao amin'ny aizina toy ny ao amin'ny mazava. Amen. Dia iriko ny tenin'Andriamanitra izay nianarantsika ny ianarandro iny dia tombo
fahatokiana ianao tsy salasala fa fantatrao aizany anteherana ary aizany koa ny tokony vahikina rehefa sendra fotoatsarotra. Ivavaka risika ry Andriamanitra tsara izan-danitra mbola misaotra anao izahay eny amin'izany teninao izany, misaotra Tompo izay mananatra anay sy manome ny hery rehetra ho anay sy ny fitaovam-piadiana rehetra mba ahafahanay mandresy, ahafahanay mijoro. Mangataka ny fanainao masina ihany koa izay hampatsiahanay an'izany rehetra izany, ka handrisika anay mba hanokana anay fotoana makinay ny teninao mba azahoanay hery ao anatin'izany. Aminaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.